eo am'izay fifananana ho an'ny fifananana pirenena amin'ny fiodinana ny tompon-daka nasionaly izay ihany dia ny faran'androany tany Toamasina ny fiodinana faharoan'ny Poule des As amin'ny fiodinan'ny tompon-daka ny Madagasikara fa ho an'ny sokajy diviziona faharoa nasionaly indray taoriny zany andro farany ny Poule des As miverina izany nafatarana fa hiakatra ao amin'ny sokajy diviziona voalohany nasionaly amin'ny topolalovana manaraka ny ekipa ny Tiakitra FC avy any Antsinanana sy ny ekipa ny Club M Analanjorofo ireto ekipa roa ireto no nitana ny laharana roa voalohany taorin'ny Poule des As mandroso natao tany Antsirabe sy ny Poule des As miverina natao tany Toamasina tamin'ity herinandro ity. Hiakatra ao amin'ny sokajy diviziona voalohany nasionaly amin'ny topolalovana manaraka ny ekipa ny Tiakitra FC Antsinanana sy ny Club M Analanjorofo. Izay ny vokatry ny fifananana ho ansokajy diviziona faharoa nasionaly ny fiodinan'ny tompon-daka amin'ny Madagasikara taranja baolina kitra. Taorin'ny andro fahatelo farany fiodinana faharoa ny Poule des As natao tany Toamasina androany tolakandro tokoa mantsy dia ireto ekipa roa ireto no nitana ny laharana roa voalohany. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resin'ny Club M tamin'ny Raino ohatra ny FC Vakinakaratra afandresena izay nahazahoan'ny ekipa n'Analanjorofo ny isa 10. Narak'izay dia nahazo ny isa 10 ihany koa ny ekipa ny Tiakitra FC rehefa natazonady sahala ohatrany ohatra ny ekipa ny Kosfa Analamanga. Maty vavany arak'izany ny Kosfa satria nijanona teo amin'ny isa 9. Isa 4 kosa no azo ny FC Vakinakaratra. Kiondalana goavana tamin'ity fiodinana faharoan'ny Poule des As natao tany Toamasina ity ny vokatra ny seho ny zoma lasa teo nandritra ny andro faharoa. Resy Tiakitra FC tamin'ny Raino ohatra mantsy ny ekipa ny Club M izay nitarika vonjomaika baolina tokana izay tafiditry Jody tamin'ny alalan'ny penalty. Tsy nisy dikantsony arak'izany niezaka nataon'ny Kosfa nandresy tamin'ny roa ohatra ny ekipa ny FC Vakinakaratra teo amin'ny lalao voalohany. Mariana fa inono avokoa no napiditra ireo baolina roa ireo an'ny Kosfa. Tombony ho an'ny Club M tamin'ity fifananana ity nahazahoany vokatra tsara nandritra ny fiodinana voalohan'ny Poule des As natao tany Antsirabe aka nipetrahany teo amin'ny laharana voalohany vonjomaika. Nahay nanararoatra ny fifehezan'ny kianja kosa ny Tiakitra tamin'ny fiodinana faharoa.